Alahady fa 17 ny volana avril taona 2024 miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy falta fahoana aminao indray amin'ny alalan'ny aokazava télé amin'ity ariva ity Maurice Avonana sy Pierre Woldera no manoloana ny caméra amin'izao tsika miresaka zao manasana hatramin'ny farany anarak'izay fandarana izay feno namana Pierre Woldera feno zany ny ataotsika gamba hoe ny afana milaza ketriny fa tena mivily lalana ny fitondram-panjakana feno ny afana milaza fa tsy ny ampandroso vahoaka no mpanjinina zao fitondrana izao ary feno ny afana milaza ihany koa manoloana ny zavatra manodidina azy rehetra izay narahantsika nandritra ny herinandro teo eo fa tsy voafehan'Andriamatoa hery rajonary mampianina itsony ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana ary farany namana Pierre Woldera dia hita tsikaritra ihany koa resantsika ao anatin'izao fandarana zao fa mimigorisa tsikelikely any amin'ny antsoina hoe tena dictature Andriamatoa hery rajonary mampianina ilay dictature feno amin'ny endriny tena izy toa nyreny mpitondra tany Chine na tany Corée du Nord reny ny amin'izay eritreriny fa zay ambarany no izy fa zay ataony aza misy mijery an'izany ireo no zavatra horesantsika amin'ny mpiaino namana Pierre Woldera amin'ity alina ity anazavazava ny zavanitranga amitinantsika ty ambolohany ny zavanisy ary anamafisantsika namana Pierre Woldera fa nanitsangana raha ny gouvernementa vaovao tsy manova ny ninona eo amin'ny eritreritra hoe iatsara be ny fiainam-bahoaka eo amin'ny eritreritra hoe isy zavatra ivaingana ve ny asan'izao gouvernementa izao ny amin'ny eritreritra hoe kompamarina ve io gouvernementa io ny angatsika voalohany namana Pierre Woldera tsy maninona averintsika foana zay dia ny filazana fa nanitsangana ary zany gouvernementa izany tsy hidirantsika lalina loatra aloha ny ao anatiny satria lay forme lay nentina nanganana azy dia mibaribary loatra ny lainga marivo fototra ny baribary loatra ny mensonge d'état ary ny manahirana dia ny zirizirina tamin'izay lainga izay tamin'izay tsara dalàna izay ny ainga tamin'ny fanesorana ny premier ministre nandeha tamin'ny fametrahana ny premier ministre ary ny afara namana Pierre Woldera amin'izao fananganana gouvernementa izao ny tapany voalohany amin'ity fandarana ity namana Pierre Woldera dia ho azavaitsika amin'ny mpieno arak'izay tokony ho fantany fa tsara dalàna zay gouvernementa najoro tamin'ny zoma hariva namana Pierre Woldera tamin'ny heriny namana Maurice Avonana dia ny resaka nanazava tetitsika ny mikasika ilay zavatra gagana nampalahelo ary namenatra tanteraka teo amin'ny ty fireneny ity eo anivon'izao tontolo zao mihitsy namenatra satria ny baribarindre mandeha ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny baribarindre mandeha ny fanitsakitsahana ny lalàna velona fa ny baribarindre mandeha ny famingavingana vahoaka tamin'ny alalana lainga natao par décret tsy mbola nisy teto amin'ity fireneny ity zany hoe nanaovana lainga tamin'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny décret lainga tamin'ny fomba ofisialy raha tsy tamin'ity ndray mitoraka ty eo no iverenantsika voalohany namana Maurice Avonana tamin'ilay zoma 8 avril dia nanao fanambarana ny présidence ny république fa nanao soni décret ny président ny république décret natao tamin'io zoma 8 avril 2016 io manaiky ny fametraham-pelan'ny premier ministre Ravelonarivo araka ny taratasy fametraham-pelana nataon'izany premier ministre zany ao amin'le décret numéro 2016-240 dia toy izao ny vakin'izany décret zany amin'ny teny frantsay le président de la république vu la constitution vu la lettre de démission en date du 8 avril 2016 en date du 8 avril 2016 présentée par le premier ministre Ravelonarivo Jean
zay le taratasy fametraha-pialaniny lazaina fa nametrahany prime ministre fialana ka nanaovana nyity décret manaiky zany fametraha-pialana izany. Raha sehotsika ny teknisiana lay io décret io ihany fa miteny gasy de hoy le décret amin'ny teny gasy hoe ny filohan'ny repoblika araka ny lalam-panorenana araka ny taratasy fametraha-pialana natao ny 8 avril 2016 natao ny 8 avril 2016 natolotry ny prime ministre sady lehibe ny gouvernement ny Taravelonarivo Jean. Ny lalam-panorenana araka ny nanazavantsika azy dia milaza fa tsy azon'ny président république atao no manala ny prime ministre fa raha tiana hiala ny prime ministre dia izy prime ministre no mametra-pialana raha sitrapony. Rehefa manao taratasy fametraha-pialana ny prime ministre zay vao afaka manaiky zay fametraha-pialana zay ny président république, zay vao miala amin'ny toerany ny prime ministre. Ity décret didim-panjakana navoakan'ny président république namanao Maurice Tsiavonana dia milaza hoe ny filohan'ny république araka ny taratasy fametraha-pialana natao ny 8 avril 2016 natolotry ny prime ministre sady lehibe ny gouvernement ny Taravelonarivo Jean en date du 8 avril 2016 hoy ny décret nasehontsika teo tamin'ny teny frantsay. Eo no mahavariana namana Maurice Tsiavonana. Dikan'izany zany raha ity décret ity ny didim-panjakana namana Maurice Tsiavonana tsy ataotao foana. Ny filohan'ny repoblika tsy manaonao foana, tsy tokony hanaonao foana, fa tsy maintsy manady zany zay voalazany lalam-panorenana. Ka tsy misy décret fanalana ny prime ministre tokony hivoaka raha tsy ny taratasy ny fametraha-pialan'ny prime ministre no tonga ny ampelantanany. Ity décret ity zany dia milaza fa nisy taratasy fametraha-pialana amin'ny daty ny 8 avril tamin'ny 8 avril 2016 nataony prime ministre lehibe ny gouvernement. Ny arivan'iny tadiditsika fa nanao fanambarana ny prime ministre laza fa tsy nanao soni taratasy fametraha-pialana. Ary zay fanambaran'ny prime ministre zay dia no amafisiny ny alahady 10 avril ka ny lahady 10 avril izy vao nanao taratasy fametraha-pialana rehefa avy natao fanerena. Iny tsy idirantsika tsy verenantsika loatra le fanerena aloha fa dia le taratasy no resantsika zao hoe nanao taratasy fametraha-pialana tokoa avy eo ny prime ministre saingy ny taratasy fametraha-pialan'ny prime ministre dia mitondra ny datiny 10 avril. Eo ny zavatra mahavariana namana Maurice Tsiavonana satria araka ny taratasy fametraha-pialan'ny prime ministre 10 avril 2016 dia eo izy milaza hoe amin'ny président de république mametraka ny fialako tsy prime ministre lehibe ny gouvernement. Marina namana Maurice Tsiavonana fa misy ao anatin'io taratasy 10 avril io milaza hoe ty fametraha-pialako ity dia manamafy confirmé ny fametrahako fialana ary dia metomboka tamin'ny zoma 8 avril ny fialako. Ny dikan'izany dia zao raha izay fotsiny raisitsika dia zao ny zavatra nataon'ny prime ministre tamin'ilay zoma 8 avril zany dia fampanantenana fa hametra-pialana fa tsy nanolotra taratasy fametraha-pialana izy. Nampanantena fotsiny izy hoe mampanantena anao andriamato président de république fa hiala dia ny lahady 10 avril izy vao nanao ny taratasy fametraha-pialana. Ny dikan'izany namana Maurice Tsiavonana lainga zany le décret, lainga zany ny voalazan'le décret hoe araka ny taratasy fametraha-pialana nataon'ny prime ministre tamin'ny 8 avril, tsy nisy taratasy fametraha-pialana zany tamin'ny 8 avril. Lainga zany io décret io. Zay le lazaintsika hoe mensonge d'état. Lainga atao amin'ny fomba ofisialy, lainga natao par décret. Raha ny tokony ho izy raha nampanantena ny prime ministre fa hiala dia tokony niandro ny taratasy nataon'ny prime ministre aloha ny président de république le 10 avril. Zay vao nanao an'ity décret fanekena ny fametraha-pialan'ny prime ministre ity tokony daty ty décret ity zany natao 10 avril farafahaingany dia ara-dalàna izy farafaratsiny. Fa le décret natao 8 avril nefa dia anticonstitutionnel, inconstitutionnel
tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana, tsy ara-dalàna. Ny zavatra mampalahelo nefa namana morotsivonana ny ainga tamin'io décret manaiky ny fametraha-pialana tamin'ny 8 avril io no nanaovana ny décret fanendrena ny prime ministre vaovao 10 avril. Dikan'izany ny décret nanendry ny prime ministre tamin'ny 10 avril zany tsy araka ny lalàna satria ny fototra tamina décret hafa zay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana.